Jesosy sy ny sabata, niaro ny asany Jesosy ary ny fanambaran Jesosy momba ny tenany no dinidinika irantsika indray amin'ity ora ity, anasana anao ampitiavana izany. Ry mpiara-midinika amiko zao soratra masina zao a, maraina indray ny andro, miaraba anao tsy maty fo manaina, minao fa men'Andriamanitra hery vaovao isika mianakavy mba afahantsika miatrika indray ity tontolo andro ity. Kanefa mialohan'ny etrentsika zany dia miaraka midinidinika isika, engane ny fahasoavan'ny Tompo ho aminao mandrakariva. Mialohan'izay dindinga izay nefa dia tiako nitondra ifampivavaka isika. Vavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao indray izahay. Noho ny fitantananao anay ka tafahoana soamatsara indray amin'ny lalana zao fandaharana izay maminay loatra, izay handinianay ny teninao, koa mangataka anao mba hamela ny helokay anadio anay, esory Tompo ny elanelana izay mampisaraka anay aminao. Aoka mba io akaikinao zahay, ary ny fanahinao masina mihitsy no ampitoeranao aty anatinay, azonay mandray tsara ny teninao amin'ny alalan'ity dinidinika ity, mitahihany kio izao mpiaino izao. Minaran'i Jesosy, amen. Mbola miresadresaka ihany isika ny amin'ny filazantsarany Jaona toko 10:10, izay toy ny hoe toy ny omaly ny resantsika, manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Ty tantara ty moa zany dia fotoana mety indrindra mba nahafahan'ny Jaona nanasongadina ny maizy an Jesosy tamin'le fahagagana izay nitranga tao amin'ny farihan'ny Betesda. Fa eto kosa isika dia te hijery hoe fa nahoana tokoa moa no ninjena Jesosy momba ny amin'ny noho ny zavatra izay nataony tamin'ny andro sabata. Ohatran'ny mahavariana ihany zany. Jesosy ilay Andriamanitra, Jesosy ilay mpamonjy, Jesosy izay mpamorona antsika. Nahoana no dia ninjena izy no lazaina fa mpandika ny sabata. Manasa antsika mba hijery amin'ny filazantsarany Jaona toko 10 ka ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Izao no voalaza le teny. Ary noho izany ny jiosy dia nanenjika an Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Vitanao ve ny manenjika an Jesosy? Jesosy nefa ilay azonao hitalaona. Jesosy nefa ilay azonao hangatahana, izay fanampiana ilainao azonao amin'ny Jesosy. Sahanao ve ny manenjika an Jesosy? Ny mpitona fivavahana tamin'izany fotoana izany dia nanenjika an Jesosy. Amin'ny 9:20. Fa Jesosy namaly azy hoe, ny raiko miasa mandraka ankehitriny, ary zao koa miasa. Nefa vao maika nitady hamono azy ny jiosy, tsy noho ny namahaniny amin'ny sabata ihany, fa noho ny ilazany koa fa Andriamanitra ny rainy, ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Eto dia tena milaza mihitsy ary manaiky ny jiosy nanao fanambarana fa Jesosy dia nanao fanambarana fa mitovy amin'ny rainy izy. Hafahafa ihany raha ohatra ka isika koa mieritreritra hoe nandika ny sabata Jesosy. Tsy mandika ny sabata Jesosy. Fa rehefa jerentsika akaiky ny amin'ny filazantsarany Jaona toko 10 vakitsika teo io, dia hitantsika eo ny fanambarany Jesosy fa ny asa izay nataony tamin'ny sabata dia mifanindran-dalana amin'ny fifandraisany tamin'ny rainy. Inona tokoa moa nataon'Andriamanitra rehefa sabata ny andro ny rainy? Zao ny zavatra mitranga. Andriamanitra ray dia tsy mampitsahatra ny famelomana n'izao tontolo izao rehefa sabata ny andro. Eritrereto hoe Andriamanitra hoe aleo tsy asa ozy Andriamanitra fa ajanoko izany ny fandefasana ny rivotra, atsahatra ny fahazavan'ny masoandro, ny hafanana omen'ny masoandro. Inona no zavatra rehetra? Zay fotsiny. Fa ataon'Andriamanitra izany
tsy mandika ny sabata Andriamanitra, ka ny fihetsika nataon'i Jesosy tamin'ny andro sabata dia anisany fanehoana maha-Andriamanitra azy. Nanenjika azy ireo mpitondra fivavahana tamin'izany noho ny fiheveran'izy ireo fa nandika ny sabata Jesosy ary nanambara ny fitoviany amin'Andriamanitra. Mazava tsara zany le teny eto. Fa Jesosy dia namaly hoe ny asa nataony tamin'ny sabata dia mifanindran-dalana tamin'ny fifandraisany tamin'ny rainy. Dia nanomboka eo dia manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:70 manasanao mba hamaky azy milamina rehefa manana ny fotoana ianao. Dia hitantsika ao fa nanambarany Jesosy mba hanampiana ireo mpitarika jamba izay taona milaza fa nanenjika Jesosy, ary nanambara ny toetrany mihitsy ny tenany Jesosy amin'ny fomezinezina tamin'ny zavatra izay nataony. Ka eo manomboka eo amin'ny 9:70 ka hatramin'ny 70 dia dingana telo no nentin'i Jesosy niaro ny asa izay nataony. Jesosy koa zany dia mba miaro ny asany angizy, mahafinaritra. Mba miaro tena zany Jesosy, ahoana tokoa moa zany, fa nahoana nareo manenjika dia mba niaro izy. Ny voalohany amin'ny fiarovan-tena nataony dia no hazavainy ny fifandraisana ety misy aminy Jesosy sy ny rainy, ary nambarany fa miasa ampirindrana amin'ny rainy izy, ary nolazainy mihitsy aza fa manana fahefana hitsara sy hanangana ny maty izy. Hatramin'ny 9:70 milaza zany tantara izany. Zay ny fiarovan-tena nataon'i Jesosy voalohany. Fiarovan-tena faharoa nataon'i Jesosy dia niantso vavolombelona efatra ny fandimby teo amin'ny tantara izay manambara azy Jesosy. Ny voalohany amin'izany ny amin'ny Jaona mpanao batisa. Ny faharoa ny fahagagana izay nataony. Ny fahatelo Andriamanitra ray ihany koa dia vavolombelona ny amin'ny asa nataon'i Jesosy. Ary fahaefatra fara izay lehibe indrindra izay ampirisihan'i Jesosy antsika dia ny soratra masina. Ireo ny vavolombelona izay miaro ny asan'i Jesosy hatrany amin'ny fiandohan'ny ten'Andriamanitra ka hatrany amin'ny famaranana azy. Dia hoy Jesosy hoe dinio nareo ny soratra masina. Ary farany ny fiarovan-tena nataon'i Jesosy farany dia ariary Jesosy manoloana ny mpiapangazy ny fahamelohan'izy ireo amin'ny filazantsarany Jaona 5 ka ny 9:70 sy 7:10 izay anehoany ny fahasamihafana misy amin'ny asany sy ny fitadiavan'izy ireo mpitondra fivavahana ny tombontsoa manokana ho an'ny tenany. Ka nambarany Jesosy taminy fa i Mosesy nitokiny ihany koa no hanameloko azy amin'izay fotoana izay. Amin'ity androany ity ny tiako ny sarika antsika tsirairay avy fa niaro ny tenany ny amin'izay mety fiampangana sy ny fanenjena izay nataony mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany Jesosy. Ary tiany ihany koa, tiany Jesosy ihany koa mba tsy hahatonga anao hisalasala ny amin'izay tokony atao manoloana ny sabata rehefa tonga ny sabata. Koa mampahery anao, mampahery antsika tsirairay avy fa le Jesosy izay miaraka amintsika ity dia Jesosy izay vonona hiara-dalana amintsika rehefa sabata ny andro. Andriamanitra ane hitahy anao, anomenao ny fahendrena mba hahafahanao manapa-kevitra amin'izay tokony ataonao amin'ny fiarahana amin'i Jesosy rehefa sabata ny andro. Ndeha hoe antsika mbavaka indray izao dinidinika izao amin'ity ora ity. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'ny fotoana nomenao anay nahafahana nandinika ny teninao teo. Mety tsy ampy ny fanazavana izay natolotra, fa ny fanaina masina kosa no ameno hanazava misy io koa ao am-pony izay miaina izao fandaharana izao. Dia mitahy anay raha hiatrika ny tontolo andronay zahay aza mafoy na masaraka anay, fa mivavaka dia tononona saingan-taninay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.